Tamin'ny alalan'ny filanjana sora-baventy toy izao no nanehoan'ny mpanao gazety ny tsy fahafaliany androany manoloana ny fandinian'ny solombavambahoaka ilay lalàna amin'ny feny serasera na ny code de la communication ary ny fikasana izy ireo handany izany rahampitso. Noezahin'ny mpitandro ny filaminana nosakanana tsy hiditra ny lapan'ny anteny mera-pirenena ny mpanao gazety rehefa tonga teny an-toerana. Fanakanana izay tsy nahomby manoloana ny amaroan'ireo mpanao gazety tonga nanotrina ny hetsika. Raha ny andro ora maro teny amin'ny anteny mera-pirenena ny mpanao gazety tsy nety tonga ny aona tamin'izy ireo kosa ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ny avy amin'ny birao maharitra. No idina avokoa ireo varavarana teny an-toerana nanakanana ireo mpanao gazety tsy hiditra andapa. Fifampiresahana amin'ny tokony hanemorana ny fandiniana ity volavolan-dalàna ity no nokasain'ny mpanao gazety natao androany nandritra izao hetsika izao. Saingy tsy totosa izany. Solombavambahoaka vitsivitsy avy amin'ny voameran'ny serasera sy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny serasera no solotena nalefan'ireo teny an-toerana ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety, saingy tsy nisy fifampiresahana totosa noho ny fandavan'ny reto farany. C'est dégradé dans ça, c'est ça que vite. Rehefa ny andro ora telo mahery teny an-toerana, solotena no noraisin'ireo avy eo anivon'ny voameran'ny serasera tao amin'ny efitra fivorian'ny birao maharitra. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ny mpanao gazety raha tsy ireo izay rehetra tonga teny an-toerana no miara mifampiresaka amin'ny solombavambahoaka. Nampitandrina ny solombavambahoaka araka izany ireo mpitondra teny. Dia tsisy antony isian'le resaka eto fa iroso amina dingana hafa ny mpanao gazety amin'izay dingana everina fa apisy pression mafimafy kokoa amin'ity raharaha ty. Fangatahany mpanao gazety azorony eo nareo ny fandiniana an'io fa tsy anam-potoanareo ndroa andro andiniana an'io zahay rehefa nandritra ny taona maro miketriketrika ny code de la communication. Zay zany ny araty aminay makasitraka atsika tompoko. Ndao andesika
Tsy totosaraka ny totavy mpanao gazety tonga teny an-toerana araka izany ny fifampiresahana. Isy kosa ny fepetra horaisin'ireo gazety sy haina manjery maro samihafa manoloana izany. Ny fangatahana nataontsika tety dia ny hanemorana ny fandinihana ny lalàna io farafaratsiny. Tsy azo zay antoka avy amin'ny député zay. Zay no antony voana tao amin'le fivoriana niaraka tamin'ny bureau permanent sy ny commission teo. Zany hoe ho an'ny mpanao gazety dia raisin'ny mpanao gazety ho famakina ady amin'ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana amin'ny teny ny tsy nanomezana ireo solombavambahoaka antoka ny hanemora ny fandinihana an'io lalàna io. Andray fanapahan-kevitra zany ny mpanao gazety sy ny tompona orinasan-gazety ny tsy hampisy vaovao intsony aloha ary isy ny fiarah-mientana eo amin'ny samy mpanao gazety raha ampitso tontolo amin'ny fanaovana radio miara-manonjy. Ny fangatahana nataontsika ane dia zao hoe tsy mety fa ny antony hoe naka solotena roapolo tsika ao dia niangataka amin'izy ireo ny hoe aleo zahay mba hiaraka ho ato daholo satria efa imbetsaka no niraisina nge reto soloteny reto fa inona moa mivokatra ka rehefa tsy ho raisintsika rehetrarehetra faharoa manarakaraka ny hoe tokony ho ajanona aloha ny fandinihana an'io dia aleo mihitsy mivoaka aloha zany dia andrain'izay fanapahan-kevitra zay tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity ka raha pitso dia anao ny antsoina hoe radio miara-manompo tsika any amin'ny miara-manonja radio miara-manonja azafady radio miara-manonja zany hoe miara-miainga amina studio ray ny radio rehetrarehetra dia ao ny angian'ny vaovao tsy misy vaovao hafa koatra ny vaovao antsika mpanao gazety ao anatin'io sy toromarika omenantsika hoe inona no ataontsika ary hanohizana an'izao tolony zao ambara-pahatonga ny fahatratrarantsika ny tanjona dia tsy maintsy ravana aloha code de la communication io fa tsy mety amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpiaino vaovao ary mimpaneho hevitra. Raha tsy ahivina efa nisy ny fihaonana nataon'ny mpanao gazety tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Roa Herinandro lasa izay. Raha efa nampanantena ny anaraka akaiky ny momba ity lalàna ity ny filohan'ny anteny miram-pirenena, tsy izany kosa no zava-misy ankehitriny. Mbola tadiavina ho sisihana dinihana sy olaniana ihany ity lalàna amin'ny feny serasera ity amin'izao fotoana izao. Manameloka izao zava-misy izao ihany koa ny avy ao anivon'ny olafitry ny mpanao gazety izay nosoloin'ny filoha-lefitry ny avy ato Antananarivo tena. Fotsim-pihana voalohany aloha dia ny olafitra dia isika mpanao gazety no nametraka azy teo. Izany hoe miaro ny tombotsoan'ny asa fanaovan-gazety. Ny zava-misy amin'izao fotoana dia zava-doza manantanina na ho an'ny asa fanaovan-gazety na ho an'ny olom-pirenena io resaka cybercriminalité io. Fô tamin'ny herinandro no nandeha tany ivelany ary nano karazana lobby misy mahakasika an'io hoe miverina ny resaka article 20 amin'ny cybercriminalité zay manohitohina ny fahafahana maneho hevitra. Rehefa tsy afaka maneho hevitra dia mazava ho azy fa misy akony amin'ny asa fanaovan-gazety zany. Iza eo amin'ny olafitra dia miara-miombopo tanteraka amin'ny hetsika izay ataony asa fanaovany mpanao gazety zany makasika ity zavatra ity ary mangataka tsy misy atakandro ny alalàna an'ireo lalàna izay tsy mety amin'ny asantsika ireo. Ho fiombonan'ny mpanao gazety sy ny trano fanaovan-gazety amin'izao hetsika izao kosa, isy ny fandarana miara-manonja ataon'ireo radio rehetra raha ampitso miainga eny amin'ny radio Antsiva manomboka amin'ny 7 raha maraina. Izany hoe iraisana avokoa ny fandarana rehetra amin'ireo onjam-peo ireo manomboka amin'ny orio. Ho an'ny fahitalavitra kosa, isy ny soratra iraisana apetraka maneho ny fanoherana ny fandaniana ity lalàna amin'ny feny serasera ity izay mamono ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana amin'ny teny.